miaraba ihany koa an'ireo izay manaraka amin'ny vatana. Ny tompony hoe omba antsika tsirairay satria fantatro hoe fotoana lehibe ho antsika indray ity fotoana ity. Amen na? Dia ndao tsika tehaka mafy ho an'ny tompo aloha, dia ndao tsika hitsangana tena hoe hanomana an'izao fotoana izao. Dia ndao tsika hitsangana satria fantatro hoe tena hoe fotoana goavana indray raha antsika amin'ny tompo. Eo tsika tena hoe ame voninahitra satria Andriamanitra ray tsy toma efa ny zavatra rehetra izy. Ary izay rehetra manome voninahitra aho izy dia ame voninahitra, omeko voninahitra koa izy dia misy manantena hoe efa tena iniomantsika tena hoe ame voninahitra izao fotoana izao. Raha eo tena makasitraka anao indray izay ary tena hoe zay tena hoe mekoka eto anatin'ny seza fandriananao. Fantatra hoe fahasoavana lehibe indray mbola ahafahanay mihaino eto aminao indray amin'ny tian'ity. Tena fantatra fa ianao nefa manana ny drafitra rehetra ihany koa ahafahanao izao mandamy izao fotoana izao ka eto izay Jehovah Andriamanitra raha idera sy ankalazanao dia ianao ilay Andriamanitra izay mitoetra ambonin'ny federana. Fantatra hoe fitiavana lehibe nomenao anay Jehovah Andriamanitra dia namezanao anay koa ilay Jesosy tompo-mpanjakanay malalanay izay efa nitonanay teto ambony hazo fijaliana. Eo zay Jesosy dia tena mbola maneho hatrany satria tena hoe milanao zay Jesosy malala satria fantatra hoe ianao niantso anay. Fahasoavanao anay mbola niantsoanao anay reto amin'ity fotoana ity Jesosy malala. Reto zay Jesosy dia tena mikoaka finy tondray Jesosy. Eo zay tena mangataka amin'ny famindra-fofeno avy aminao Jesosy malala. Mamindra fo aminay re Jesosy tena mamindra fo antsirara indray ianao Jesosy malala. Eo zay Jesosy raha ikoaka eto anatinao dia mangataka indray ny famindra-ponao. Oka tena amin'ny fahasoavanao ny rotsaka eto Jesosy malala. Oka ianao tena hoe anadio ny fomba mpanahantsirara indray ianao Jesosy malala. Tena me fomba ty fomba ankorakoraka zay Jesosy raha iteranao zay Jesosy. Toka tena amin'ny fahasoavanao ny iteranay ianao Jesosy malala. Eo zay tena iteranao sy ankalazanao ame voninahitra anao Jesosy malala. Ary eo zay tena mangataka amin'ny fanahy masinao tena hirotsaka sy asa amin'ny fafy tondray. Fanahy masinao milanao zay tena milanao zao fotoana zao fanahy masinao. Milanao tsiraray tena ombaindray zao fotoana zao fanahy masinao. Eto anao tena norotoro ny fomba ankorakoraka fanahy masinao. Eto anao tena hoe androtsaka ny herinao sy nositao fanahy masinao. Tena milanao zay Jesosy malala. Milanao zany amin'ny fotoana rehetrarehetra Jesosy malala. Milanao mpanomponao Jesosy malala. Tena inao ny tenao anatin'ny mpanomponao indray iteranao zay Jesosy malala. Tena hoe iteranao amin'ny fomba ty Jesosy malala. Alleluia, alleluia. Fanahy masinao mitsafena tondrainao fanahy masinao. Tena milanao zay satria zao ny ora farany tena angatahana tena tsanao ny ora panala tena mora nikotraka faravatra tena milanao zay fanahy masinao. Ary tsa eto ny herinao fanahy masinao tena fana tena iteranao ankalazanao fanahy masinao. Oh alleluia, alleluia. Tena angatao fanahy masina mba tena hiasa eto amin'izao toerana zao. Angatao fanahy masina tena hirosaka eto amin'izao toerana zao satria zao ny ora farany. Tena milanao zay fanahy masina satria zany fahasoavana lehibe tena ahafahanao hiasa amin'ny fiangonana amin'izao andro farany zao fanahy masinao. Oh alleluia, alleluia, alleluia. Oh Jesosy malala tena entonao Jesosy. Tena mesafena etonao Jesosy malala. Tena mesamy fotoana rehetra anao Jesosy malala. Oh alleluia, anao niteranao voninahitra malakizay. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Oh Jesosy malala. Etonao tompo malala tena mesafena etonao Jesosy malala. Alleluia, alleluia, alleluia. Anao niteranao ny voninahitra malakizay tompo malala. Alleluia, alleluia. Apetaka feno ampilatanao Jesosy ao fotoana zao tena esanao fena eto amin'ity toerana ity. Tena esanao fena eto amin'ity toerana ity Jesosy malala. Tena ikasanao tena hoe ny fanjakanao ny katsahantsiraranay amin'ity toerana ity Jesosy malala. Alleluia, alleluia. Anao nitera ny voninahitra mandrakizay. Alleluia, misaotra Jesosy. Alleluia. Andao tsika tehaka mafy amin'ny tompo tena hoe tena itera azy ankalaza azy. Alleluia. Miaravatsika rehetra indray amin'ity maraina ity dia andaontsika hanokatra ny fontsika iteran'Andriamanitra androany. Amen. Amen.
iteran'Andriamanitra andao ataontsika le hira hoe terao terao. Alléluia. La
garantie, Jésus. Och, o fin fiderana wa noi, se etrera ya se tungek, Jésus. Och, se Jésus tenana na fu, fin sarana, fin fankasichana no, Jésus. Alléluia, no rien entera, Jésus. Oh, alléluia. Oh,
ry raha lasiana bavy tsy tonga itsika androany hihira kory fa tonga etsika anatitra fanatitra zay akasitrano tompo indrindra ozy izy Davida hoe raha fanatitra dia ananako zany, raha fanatitra hodorana dia ananako zany, fa fantatra fa tsy zany ny sitraka ao, fa ny sitraka ao izy dia fotorotoro fanamangorakoraka, fa raha manolotra fanatitra ao nefa ny foko lavitra anao dia manolotra ny tenako manao sakrifisy amin'ny tsisy dikany aho izy Davida. Fa satria Davida ao amin'ny salamy faraika amin'ny 50 nitady nizahatra ny katsahan'i Davida dia izao hoe ny fampodiana ny fifaliany, ny fampodiana ny fifaliany. Dia rehefa nilaza izy tao amin'ny salamy faraika amin'ny 50 hoe raha fanatitra ny azoko atao ihany zany fantatra fa tsy zany sitraka ao Andriamanitra fa ny foko ny tadiavinao. Amen. Ny tompo mitady ny fotsika tsiraray avy androany, afaka mihiranihira rehetra zay asesitsika eto isika, fa raha voalavitra n'Andriamanitra ny fotsika dia mihira fotsiny isika. Fa ndao tena hanolotra fankasitrahana n'Andriamanitra misy amintsika eto mety mitady ny fampodiana ny fifaliany tahaka ny Davida ihany koa, satria tao anatin'ny fahotana Davida tsy hitany, tsy afaka atolotra amin'ny zavatra ivelany, tsy azo amin'ny zavatra ivelany fifaliany, fa ny fotorotoro, ny fanahy-torotoro sy ny mangorakoraka ny katsahan'ny tompo. Amen. Hotsika mpalefaka ny fotsika amin'Andriamanitra dia andao hanome voninahitra azy amin'ity marain'ity. Aza mijeriny eo akaikinao, aza mijeriny zava-misy fa enao sy ny tompo eo anatrehan'ny zavatra andalovanao, eo anatrehan'ny zavatra mavesatra ao anatinao. Tsy handray nikasika Andriamanitra mihitsy isika ry raha lasiana bavy. Raha tsy torotoro ho fotsika eo anatrany no tena hira ho an'ny tompo isika androany. Alleluia, alleluia. Who is
Success.
vida, Jesus. E nós enxerga na Jesus, até na minha sangue, Jesus, Antoine, Jesus. Leonardo, na faca, mana, sítio, na Leonardo, não, Jesus. Enxerga na Jesus, manjava amado, me tudo a minha zafã, faça, fã. Abre a fumando, Jesus, a puta, oh, aleluia. Aleluia.
Alléluia. Teneny akaiky hoe tsara ny tompo ary mendrika dia raina izy mendrika ao kalazaina raha lasana bavy tonga ny fotoana anaovantsika fanatitra indray amin'ity androany ity izay tena hoe afahantsika maneho indray ny fotsika eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Mety mieritreritritsika hoe tia ny voahomako tompo tia ny montant nefa ny zavatra tsara ho fantatsika ray lasana bavy dia ny tompo dia miconsidere iny fanatitra zay hoe tsika iny ho fitaovana ahafahana mampandroso ny asany. Amen. Ary ny anankiray dia tena hoe tsy voafetra ao anatina valeur ny tompo itsika olombelona nametraka n'izany valeur izany. Amen. Fa ny tompo dia miaina sy miasa ao anatina tontolo anankiray dia tontolo ny fanahy, dia ny fefy ao anatin'izany tontolo zany dia fitiavana. Amen. Zany hoe rehefa zavatra rehetrarehetra zany ho ataontsika manoloana an'Andriamanitra dia ataontsika ao anatin'ny fitiavana. Manome tsika dia manome ampitiavana. Mihira itsika dia mihira sy midera an'Andriamanitra ampitiavana. Amen. Tena hoe zava-dehibe raha lasaina bavy ny mbola ananantsika fotoana indray afahantsika tena hoe manolotra ho an'ny tompo. Amen. Matetika fitenitsika ombenombeny hoe tsara kokoa ny manolotra noho ny mandray, ary tena hoe ny fanolorana raha lasana bavy dia fanehoam-pitiavana anankiray. Ary rehefa manolotra ho an'ny tompontsika dia tsy ny valeur arak'ilay tsy haiko tamin'ny roerandro lasa angambo izay, fa rehefa mandrotsaka tsika dia eo ny tompo mahita ny fotsika, mahita ny momba tsika rehetrarehetra, hitondra ny anjara borikitsika ho ohatran'ny hoe fanohanana ny asan'Andriamanitra. Amen. Andriamanitra marina hoe tompony zavatra rehetra izy, fa Andriamanitra kory tsy miasa hoe mandatsaka vola miratsaka avy any an-danitra anatotosana ny asany, fa miasa izy avy amin'ny alalantsika. Zany hoe notahinitsika mba afahantsika ihany koa tena hoe miasa ao anatin'ny asa fanompoana ho azy. Notahinitsika mba afahantsika hoe manolotra ho azy. Amen. Ary ny fitahin'Andriamanitra kory tsy hoe rehefa mahazo vola itsika na hoe mahazo fitahinitsika dia hoe izay ny tena hoe fitahina, fa fitahin'Andriamanitra dia be da be. Mety hoe mahazo fahasalamantsika, mahazo fifalinitsika, manana fiadanam-potsika, dia efa fitahin'Andriamanitra zany. Amen. Dia matotsika zany manolotra ho an'Andriamanitra dia teo reconnaissant, tsy haiko moa dikany reconnaissant teny gasy mankasitraka, tena hoe feno fo fankasitrahana an'Andriamanitra noho ny zavatra rehetrarehetra zay nataony teo amin'ny fiainantsika, sy ny amin'ny finoana ihany koa hoe mbola hanao zavatra eo amin'ny fiainantsika ny tompo, indrindrandrindra fa ny fiainantsika ara-panahy. Amen. Ataontsika hiara hitsangana raha lasana bavy dia hanao ny fanatitra, ataontsika ilay ora hoe ampia
tsika rehetrarehetra aloha minao fa na dia eo aza ny ady a eo ny fitsapana maro samihafa dia mirehatra foana ny afintsika eo anatrehan'ny tompo amen. Miarabantsika rehetra izay mbola tsy hita dia miarabantsika rehetra ihany koa izay izao vao tonga manatrika an'izao fotoana izao. Vaotsika hitehaka mafy an'ny tompo a. Tsara ny tompo araka ny fantatsika androany no tanterahana ny mariagen'ny nanando a ny Tuléar dia misy atao hoe vitsivitsy maromaro ny fiangonana izay lasa nidina ny Tuléar nanoana ny anabavintsika ho an'izay mariage izay ary tena isaorana ny tompo a fa tena Andriamanitra eo amin'ny fiangonana ny tanan'Andriamanitra amen. Everinareo hoe misy ny fiangonana mantsy tsy trano fa ny fiangonana dia izao sy anao amen. Dia every hoe reo raha lasy anabavintsika tany vokatry ny semence ny filazantsara, vokatry ny voan'ny filazantsara dia mbola nitoetra izy ireo. Everinareo ny atanjaky ny voa izay afafin'Andriamanitra ary ny fidinan'ny reo raha lasy anabavintsika ao anatin'izany raha lamansoro a izay lasa nidina any a dia mampiorina indray ho fanombohana vaovao indray ho an'izy ireo. Alleloia. Hoe tehaka ho an'ny tompontsika fa velona ny tompontsika, velona ny tompontsika. Dia isika koa androany a anomana ny fotsika isika ho amin'ny tenin'Andriamanitra izay tena zava-dehibe ary anisan'ny essence na fotoana lehibe indrindra ho an'ny fotoana fiangonan'ny fiangonan'Andriamanitra tahaka izao a dia ny fandrenesantsika ny feo an'Andriamanitra. Fa mialohan'izay dia otsika anao hira anankiray aloha hoe ny fosy ny fanahiko maniry anao fatratra. Alleloia. Andaotsika hanomana ny fotsika ho an'ny tenin'Andriamanitra androany. Fire.
ry ralafianabavy Et nous allons profiter tant qu'il y a le moment, frères et sœurs. raha ho amanokana Pour moi, personnellement, de vao may tena memboboka ao anatiko a il y ny a fitiavana an'Andriamanitra l'amour de Dieu à l'intérieur de moi se manifeste de plus en plus. satria manararoatra fa amin'izao vaninandro farany zao Parce que on profite parce qu'en ces derniers jours, tena mandrotsaka ny fanambarany Andriamanitra le Seigneur déverse ses révélations, sa révélation ho an'ny fiangonany. pour son Église. Zay mahatonga antsika amin'izao vaninandro farany zao a Et c'est la raison pour laquelle en ces derniers temps, tokony vao maika ny fiangonana anana etaeta ny tenin'Andriamanitra l'Église devait avoir plus de cette soif de la parole de Dieu. fa ny zavatra mahagaga dia zao anefa Mais ce qui est étonnant, Andriamanitra mandrotsaka ny fanambarany a Dieu envoie sa révélation, Andriamanitra mandrotsaka ny fahazavany a Dieu déverse sa lumière. fa ary ny fiangonana mandre ao anatin'izany a Et l'Église entend cela et reçoit cela, fa mametraka an'izany fahazavany zany ho any ambanin'ny farafara mais l'Église met cette lumière sous le boisseau. tsy mamelanja loatra ny tenin'Andriamanitra L'Église ne considère pas la parole de Dieu. zay ny any tena miteny mafy atao-poko a Et c'est ce qui est qui parle fort dans mon cœur. raha tsikaritra a Si vous avez remarqué, dia nanambara teto anivon'ny fiangonana nandritry ny herinandro vitsivitsy a durant quelques semaines ici au niveau de l'Église, dia te hanindry kokoa ny aminy hoe fiainana mihitsy ilay tenin'Andriamanitra je veux vraiment appuyer sur cette vie avec Dieu, fiainana n'ilay tenin'Andriamanitra de vivre réellement la parole de Dieu. mba araka ny teny Jakoba hoe tsy ho mpiaino-mpanadino isika Et comme Jacques l'a dit, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, fa ho mpiaino-mpakatoa ny tenin'Andriamanitra mais que nous obéissons réellement à la parole de Dieu. ny alady anankiray a Un dimanche, dia tsy ampy hanorenana ny finoantsika un dimanche ne suffit pas pour affermir notre cœur. raha ny andro alahady a Si un dimanche, no everitsika na eritreretantsika hoe avitantsika miatrika ny inona re zany hoe aloha ataoko amin'ny teny mba ho azany mialy le izy a hoe fikororoan'ny fahavalo a na ny fanafian'ny fahavalo eo amin'ny fiainantsika si nous pensons qu'un dimanche suffit pour que nous puissions faire face aux attaques de l'ennemi, dia diso hevitra isika alors nous nous trompons. fa tena mila ny tenin'Andriamanitra isanandro isika Mais nous avons besoin de la parole de Dieu chaque jour, ahafahantsika miatrika ny andro mahory afin que nous puissions faire face aux temps difficiles. satria misy ny andro mahory alasianabavy Parce qu'il y aura les temps difficiles, frères et sœurs. tsy afaka hoditsika fanina izany na hoe ignorentsika Mais nous ne pouvons pas ignorer cela, que nous ne pouvons pas ignorer. fa mila ny tenin'Andriamanitra isika Mais nous avons besoin de la parole de Dieu. ary mila mandray marina an'izany tenin'Andriamanitra zany Et nous avons besoin d'accepter réellement et de suivre de près cette parole. izay ny filazan'i Jesosy azy ao amin'ny Marka hoe mba tena hita tany lonaka ny ilay voza nafafy Et c'est ce que Jésus a dit dans l'évangile de Marc, que la parole puisse trouver une terre, une bonne une terre bonne terre. ao anatsika fa raha voafafy eny amin'ny tsilo a na voafafy eny amin'ny arabe a eny amin'ny lalambe a Mais ny tenin'Andriamanitra si la parole de Dieu était semée dans les pierres ou les épines, dans dia les endroits pierreux, tsy afaka mamoy eo amin'ny fiainantsika zany alors la parole ne peut pas être plantée dans notre vie. dia magaga ny olona ankehitriny a Mais c'est étonnant, les hommes de nos jours, eo anatrehan'ny andao aka sarisary teny anankiray isika allons prendre une image, une métaphore. dia zao hoe mandeha anatina ala be anankiray amin'ny andro alina Nous allons marcher dans une forêt en pleine nuit, nefa tsy mitondra ny fanilo a ny fanazavana mais on n'emmène pas une torche avec nous, une lumière. dia inona ny réflexe maha-olombelona amin'izay fotoan'izay Et qu'est-ce que les humains, c'est quoi le réflexe de l'homme à ce moment-là? miasa ny sainy hoe misy lavaka tsy mamina vina
Et là, l'homme devine et pense, réfléchit, il y a un trou ici, ou il y a quelque chose par là. Dia ohatran'izay mihitsy no fiainan'ny kristianina na ny fiangonana ny tenin'Andriamanitra ankehitriny. Et c'est exactement comme cela que l'Église est en train de vivre la parole de Dieu. Fa za mivavaka mba tena hanokatra ny masontsika anie ny tompo a, Mais je prie pour que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux ahafahantsika mahita afin que nous puissions voir ny mazava-dehibe ny tenin'Andriamanitra. l'importance de la parole de Dieu Ka tena iainantsika an'izany marina et que nous puissions la vivre réellement eo amin'ny fiainantsika. dans nos vies. Raha tsy zany tsika dia mandeha amin'ny fisainantsika, Autrement, nous marchons selon nos pensées, mandeha amin'ny traikefantsika na ny expérienceantsika, nous marchons selon nos expériences, mandeha amin'ny inona moa zany fikasantsika ny planintsika manokana, nous marchons selon nos propres plans, amin'ny sitrapontsika manokana. notre propre volonté. Dia rehefa lavitra ny tenin'Andriamanitra ny olona satria lazainy fa tsy mahomby zany, tsy mahery ny tenin'Andriamanitra, Et lorsque nous sommes éloignés de la parole de Dieu, parce que nous pensons que la parole de Dieu n'est pas puissante, assez puissante, dia mivokatr'izay a dia be dia be ny kristianina eo anivon'ny fiangonana, alors la conséquence c'est qu'il y a plusieurs chrétiens au niveau de l'Église. eo anivon'ny fiangonana izy ireo a, Ils sont au sein de l'Église, fa manana ny drafiny manokana, manana ny projetny manokana. mais ils ont leur projet personnel, leur propre projet. Azay ny tena mazava-doza ny fanalavirana ny tenin'Andriamanitra. Et c'est le plus dangereux lorsque nous nous éloignons de la parole de Dieu. Lasa manana ny fisainantsika manokana tsika, Nous avons notre propre pensée hitondrantsika ny tokantranontsika. pour conduire notre foyer. Rehefa lavitra ny tenin'Andriamanitra ny olona, Lorsque nous sommes loin de lorsque les hommes sont loin de la parole de Dieu, raha tokony hitondra ny azo fijaliana izy eo anivon'ny tokantranony, si l'homme doit porter, se charger de sa croix dans son foyer, dia manana planina ho ana fisaraha-panambadiana izy ireo. alors les hommes ont un plan pour le divorce. Hitanareo, Vous zany voyez? fetraikana ratsy ny tenin'Andriamanitra, tsy ny fanalavirana ny tenin'Andriamanitra, C'est la mauvaise conséquence lorsque nous sommes loin de la parole de Dieu. dia mamorona ny drafitsika sy ny planintsika manokantsika. Alors nous inventons notre propre projet, notre propre plan. Miatra amin'ny sehatry ny fiainantsika maro samihafa zany, na ho an'ny tanora, na ho antsika lehibe, na ho an'ny mpivady. Et cela concerne dans chaque aspect de nos vies, que ce soit les jeunes, les couples, etc. Raha vao tsy mijoboka ao anatin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy isika, Si nous ne plongeons pas nos regards dans la parole de Dieu, dia tsy mahita ny taridalana mazava hoe zao ny sitrapon'Andriamanitra, alors nous ne voyons pas clairement les directives du Seigneur. dia mamorona ny plany manokana ny olona. Alors les hommes inventent leur propre plan. Lasa tsy manam-paharetana ny tanora, fa lasa mandeha amin'ny filan'ny tanora fanahy a. Les jeunes n'ont pas cette constance, mais ils sont comme ceux qui sont jeunes en esprit, Mandeha amin'ny filany izy ireo a, dans leur propre passion, leur désir, mandeha amin'ny danikipony izy ireo a. selon leur désir. Eny fa ny fandresen-dahatra ry raha lasiana-bavy dia izao. Mais frères et sœurs, la conviction, Nazavain'ny tompo azy zany nisy fahazavana tonga tao am-poko tamin'ny herinandro lasa teo a. et la semaine dernière, il y a eu une lumière que j'ai reçue de la part du Seigneur. Fa na ny zanakitsika 7 taona 8 taona ny ao anatin'ny adolescence, ny ao anatin'ny ina moa zany adolatsento a, Mais nos enfants qui ont 7 ans, 8 ans ou qui sont en pleine adolescence, tsy fantatra hoe amin'ny fomba ahoana je ne sais pas de quelle manière, mangatah isika ny fahendren'ny tompo a, mais allons demander la sagesse de Dieu. fa mila mihaino tenin'Andriamanitra ny olona. Mais nous, les hommes ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Ary zay mahatonga milaza hoe raha ny alahady ny aninantsika ny mahasatisfait antsika ny alahady a, C'est pour cela que je dis que si nous nous contentons qu'un seul dimanche, seulement le dimanche, dia tsy ampy hiatrehantsika ny andro mahory zany a, cela ne suffit pas pour faire face au temps difficile. dia hany ka mahitsika ny anivon'ny iresaka ny amin'ny 12 taona 13 taona reo adolescent zany a, Ainsi, là je vais parler des adolescents qui ont 12, 11 ans. dia miroboka izy ireo any anatin'ny satria ny vahaolana hitandray aman-dreny sisa dia ny resaka réseaux sociaux ohatra, Parce que la seule solution que les parents trouvent, ce sont les réseaux sociaux. dia vao maika mandetika azy ireo isika ny anatin'ny lavaka farany lalina indrindra, Et
cela signifie que nous les conduisons vers un ravin très profond. Satria inona no antony raha lasianabavy. Est-ce que quelle est la raison, frères et sœurs? Raha tokony hanana fahazavana izy ireo eo anoloany a, Si ils ont besoin d'une lumière devant eux, dia lasa ilay réseaux sociaux lasa ny ina moa zany ny resaka ao anatin'ny tambajotran-tserasera rehetra no mitaiza azy ireo. alors ce qu'ils voient dans les réseaux sociaux, c'est ça qui les éduque. Ny kolotsaina zay hitan'izy ireo ao, Les cultures qu'ils voient dans ces réseaux sociaux là, ny fahendrena zay sotomin'izy ireo avao, la sagesse qu'ils récoltent dans les réseaux sociaux. dia gakitsika rehefa avy eo mahita olona any amin'ny efa melehibe izy ireo lasa any amin'ny 20 taona 5 amin'ny 20 taona, Et nous sommes étonnés lorsqu'ils arrivent dans un certain âge, à 15 ans, à 20 ans, dia ozy izy hoe nareo tsy mba nananatra ahy mantsy any ray aman-dreny. et ils vont dire à leurs parents, vous ne nous avez pas avertis. Satria vokatry ny tsy fananantsika tenin'Andriamanitra Parce qu'à cause de notre manque de la parole de Dieu, dia mipriventsika an'izay koa ny zanakitsika, alors nous avons privé aussi nos enfants de cela. dia efa anatina drafitra tsy azo iverenana intsony izy ireo a, tsy afaka miverina intsony a. Alors ils sont dans un plan où il n'y a plus aucun retour en arrière. Azany ihany tena nanarako ny tanora foana mandrakariva, Et c'est à cela que j'avertis les jeunes tous les jours. satria efa mba tanora ihany tsy hoe antitra akory a. Ce n'est pas que je suis vieux, mais j'ai été jeune aussi à l'époque. Fa nahita fiainan'olona tanora koa a, tamin'ny fahatanora any a, Mais j'ai aussi vu des jeunes, la vie d'un jeune. dia Dans sa ankehitriny a jeunesse. efa efatra amin'ny 50 taona le olona, Et aujourd'hui, il a 54 ans, le olona cette personne. fa misy fanenenana ao anaty, Mais il y a un regret en lui. ary a sarotra no hiverina ry raha lasianabavy. Et c'est difficile de retourner en arrière, frères et sœurs. Efa nahita karazana tranchana fiainana zany a, Donc j'ai vu plusieurs tranches de vie. dia nahita ny fanenenana karazan'olona sasany a, J'ai vu des regrets dans certaines personnes. fa misy zavatra tsy afaka hiverenana intsony. Mais il y a une chose où c'est impossible de faire un retour en arrière. Jesosy mamela heloka, Jésus, il pardonne les péchés. Jesosy a afaka mikasika ny fonizaniza, Jésus peut toucher le cœur de quiconque. azay ny fahagagana ananantsika kristianina. Et c'est le miracle que nous avons, nous les chrétiens. Amen. 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 Fa mila mitoetra amin'ny tenin'Andriamanitra sika. Andao ny hamaky sika amin'ny ohabolana toko 4:10 Mais nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Donc, ohabolana toko 4:10 andininy 12. Proverbe. Verset 14. Proverbe 14. Chapitre 14, verset 12. Chapitre 14, verset 12. Merci. Misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana ny hafarany. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Dire tsara, Regardez izy tonga dia bien. miteny hoe misy lalan-diso alehan'ny olona. Il n'a pas dit directement qu'il y a une mauvaise voie que l'homme prend. Izy tsy miteny hoe misy asa ratsy tonga dia safidin'ny olona. Il ne dit pas qu'il y a un mauvais Travail. œuvre que... Asa andavanandro, asan'ny olona Il n'y anankiray. a pas un mauvais travail que l'homme choisit. Izy tsy miteny an'izany hoe efa misy zavatra ratsy eo anoloantsika eo dia safidintsika. Il ne dit pas qu'il y a quelque chose de mauvais devant nous et que nous avons choisi. Fa ohatsy izy hoe misy ahoana ozy izy misy lalana ataon'ny olona zany hoe fieveran'ny sainy zany hoe mety le izy. Mais il a dit, telle voie paraît droite à un homme, donc il pense que c'est bon. Azay ny hoe mahazo ny olona rehetra ry raha lasianabavy. Et c'est ce qui arrive aux gens, frères et sœurs, aux hommes. Misy a ohatra hoe ho an'ny anambady ohatra tena ela loatra tompo. Par exemple, pour ceux qui désirent se marier. Mais ça prend du temps, Seigneur. Miasa ihany ny tompo a Le ao Seigneur, anatin'ny fony, le Seigneur fait son œuvre dans son cœur. fa amin'ny fotoana izy tsy miambina kely a Mais au moment où cette personne ne veille pas, dia mipotsaka le drafitra hafa.
Alors il y a l'autre misy plan, mitsiry ilay drafitra hafa il y a l'autre plan qui se manifeste. dia mieritreritra izy hoe tia no mety Et la personne pense que c'est la bonne voie, c'est le bon plan. misy lalana everiny olona fa mahitsy Une voie qui paraît droit à un homme, kanefa makany amin'ny fahafatesana ny hafarany mais son issue c'est la voie de la mort. fa tsisy afa-tsy ny ten'andriamanitra ihany raha lasianabavy a Mais il n'y a que la parole de Dieu, frères et sœurs, no velona sy mahery qui est vivante et puissante. Hébreu toko fahefatsy Hébreux chapitre 4. andiny faharoambeny folo Hébreux 4, 12. ahoana ozy izy haitsika tsy injery ty ten'andriamanitra ity a fa velona sy mahery ny ten'andriamanitra ka maharanitra toa ny sabatra roa lela manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ny tonina sy ny tsoka ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Nous connaissons par cœur cette parole, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. andao alaitsika tsirairay io andininy io Allons décortiquer, vraiment prendre un par un ce passage. miresaka ny amin'ny tenin'andriamanitra izy Ici, il parle de la parole de Dieu. miresaka ny amin'ny famarinany tenin'andriamanitra ny véracité ozy izy ny teny frantsay ny tenin'andriamanitra Il parle de la véracité de la parole de Dieu. fa tsisy afaka milaza fa ny tenin'andriamanitra dia velona amen. Mais personne ne peut dire que la parole de Dieu est vivante. Non, c'est le contraire. Mais tsisy olona afaka milaza fa maty ny tenin'andriamanitra personne fa ne peut velona izy. dire que la parole de Dieu est morte, mais elle est vivante. Amen. Merci. Velona ny tenin'andriamanitra. La parole de Dieu est vivante. Ndraindray mandalo amin'io andininy io tsika fantatsika satria converti efa 5 taona lasika dia velona sy mahery ny tenin'andriamanitra maranitra toy sabatra roa lela. Parfois, nous répétons cela parce que ça fait des années que nous sommes nés de nouveau. fa ndao tsika hijanona eo amin'ilay hoe fa velona ny tenin'andriamanitra. Mais allons rester sur le fait que la parole de Dieu est vivante. Amen. Amen. Velona ny tenin'andriamanitra. La parole de Dieu est vivante. Ary ozy izy hoe mahery ny tenin'andriamanitra efficace ozy izy mahomby. Et la parole de Dieu est efficace. Ndikan'izay eo amin'ny fiainan'ny kristianina Cela signifie que dans la vie d'un chrétien, tokony hisy vokatra raha lasianabavy. on devrait voir des fruits, frères et sœurs. Ary araka ny teneniko tamin'ny fizarana farany a Et comme j'ai dit lors de mon dernier prédication, dia tokony any amin'izay vokatra izay kokoa no ahoana moa milaza an'izany tokony évident kokoa izay vokatra izay tokony hitatazana kokoa izay vokatra izay eo amin'ny fiainan'ny kristianina ankehitriny. donc ces fruits doivent être évidents dans la vie d'un chrétien. Satria maninona velona ny tenin'andriamanitra ary efficace na mahery ny tenin'andriamanitra. Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Nahoana misy kristianina ankehitriny a Pourquoi il y a des chrétiens de nos jours tsy mahavita mamela heloka mihoatra noho n'izao tontolo izao azy qui n'arrivent pas à pardonner plus que le monde? nefa velona sady efficace ny tenin'andriamanitra. Et pourtant la parole de Dieu est vivante et efficace. Maninona misy tanora kristianina Pourquoi il y a des jeunes chrétiens miaina faratsiana lavitra noho ny tanora n'izao tontolo izao a qui ont une mauvaise vie pire que le monde? nefa velona ny tenin'andriamanitra ary mahery ny Et tenin'andriamanitra. pourtant la parole de Dieu est vivante et efficace. tiako mihitsika tena anome lanjy considéré hoe velona ny tenin'andriamanitra ary mahery ny tenin'andriamanitra. J'aimerais vraiment que nous considérons que la parole de Dieu, elle est vivante et elle est efficace. Maninona misy mpivady a tsy mety tafavoaka mihitsy ao anatin'ny olana nefa velona sy mahery ny tenin'andriamanitra. Pourquoi il y a des couples qui n'arrivent pas à s'en sortir dans leurs problèmes et pourtant la parole de Dieu est vivante et efficace? Raha lasianabavy Frères et sœurs, mila mahita tanlonaka ny tenin'andriamanitra ao anatin'ny fotsiny. la parole de Dieu doit trouver une bonne terre. Zay mahatonga À ny l'intérieur Jesosy de nous. milaza C'est pour cela que Jésus a dit, fanamafisana an'izany ao amin'ny Marka toko 4
qui ont confirmation à cela dans Marc chapitre 4. Rehefa milaza izy ny karazan-tany rehetra izay amafazana ny ten'Andriamanitra eo ambonimbony kely eo a. Lorsqu'il parle toutes les terres où la parole de Dieu est semée. Dia zao no lazainy eo amin'ny andininy fafito amby roapolo a, ny Marka toko faefatra. Donc Marc chapitre 4 verset 27. Ahoana ozy izy? Ary hoy izy, toy izao ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny lehilahy mamafy voa amin'ny tany, ka matory sy mahatsiaro isan'alina sy isan'andro, ary ny voa dia mitsimoka ka maniry nefa tsy fantany faniriny. Fa ny tany mahavokatra ho azy, voalohany misy tahony, misy teraka, ary rehefa zany a dia feno voa, fa rehefa azo jinjaina izy dia jinjaina miaraka amin'izay fa efa tonga ny fararano. Au verset 26, il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Mbola manamafy ndray Jesosy a. Ici, Jésus confirme, il appuie. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Que la parole de Dieu est puissante et efficace. Fa rehefa toriana ny tenin'Andriamanitra, parce que quand on prêche la parole de Dieu, niza n'izy io, peu importe. Zay ny tegna hoe afaka mitady fomba hampitana ny tenin'Andriamanitra ny ray aman-dreny ho any amin'ireo tanorantsika, ho any amin'ireo zanakitsika. C'est pour ça que les parents peuvent chercher tous les moyens pour transmettre la parole de Dieu à leurs enfants ou à nos enfants. Satria mila tenin'Andriamanitra raha lasa anabavy isika. Parce que nous avons besoin de la parole de Dieu. Dia ahoana ozy izy a? Et qu'est-ce qu'il a dit? Izy izy teo. 7. Toy izao ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny lehilahy mamafy voa amin'ny tany, andininy faha 4 a, ka matory sy mahatsiaro isan'alina sy isan'andro, ary ny voa dia nitsimoka ka maniry nefa tsy fantany ny faniry, fa ny tany mavokatra ho azy. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même. Mavokatra ny tany, lonaka ny tany. La semence germe et croît. Non, verset 28. La terre produit d'elle-même. Mavokatra ny tany ozy izy, lonaka ny tany a. La terre produit d'elle-même. Ary eo fanontaniana mipetraka satria eo ambonimbony eo Jesosy a dia miresaka fanoharana ny amin'ireo karazana tany rehetra. Et c'est la question qui se pose parce que plus haut, Jésus parle de la parabole de la semence. Eo amin'ny andininy faharoapolo dia izao no lazainy. Eo amin'ny toko faefatra andininy faharoapolo eo any ambonimbony kely eo. Ary eto ozy izy a no ilay vona fafy tamin'ny tany tsara. Dia izay mandreny teny ka mandray azy dia mamoa le teny zany. Ny sasany avy 3 eny a, ny sasany avy 9 eny a, ary ny sasany avy 100 eny. Misy vokatra zany raha lasa anabavy. Donc plus haut, verset 20, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Aiza eo anivon'ny kristiana izay vokatra izay. Et ces fruits-là, où est-ce qu'on trouve cela eo amin'ny fiainan'ny dans kristiana? la vie des chrétiens? Sa mbola lay tsy famela-keloka tamin'ny 3 taona lasa ihany? Ou bien c'est encore le non-pardon il y a 30 ans passés? Sa mba efa nisy nitsimoka 3 famela-keloka? Ou bien il y a quand même un fruit 30, 60 ou 100 pour un? Sa ny sasany efa 80, sa ny sasany efa 100 isan-jato? Pour d'autres, est-ce que c'est 60 ou pour les autres c'est 100 pour un? Fa tokony hisy vokatra raha lasa anabavy. Mais on doit voir les fruits, frères et Tokony sœurs. efa hisy fahaiza manavaka na discernement ozy izy ny teny frantsay a. Il devrait avoir un discernement. Misy asa feno maromaritra iraisana fa vokatra ny semence ny tenin'Andriamanitra ao anatsika. Il y a des travaux où
il y a plein de compromis, mais à cause, grâce aux fruits qu'il y a en nous, Vitatsika manavaka hoe ty tsy avy amin'Andriamanitra, ty avy amin'Andriamanitra. alors nous arrivons à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Misy fifandraisana zay tsy avy amin'Andriamanitra dia haintsika ny manavaka an'izany. Il y a des relations qui ne viennent pas de Dieu et nous savons discerner cela. Raha sianabavy mba tsy ho kristianina zaza intsony any izy. Frères et sœurs, que nous ne soyons pas des bébés Eo anatrihan'ny fanamby isika face aux défis. tsy fantatro inona ny olana andalovantsika andavanandro. Je ne sais pas quels sont les problèmes que nous traversons dans notre vie quotidienne. Aiza ho aiza zay vokatra izay. Mais où est cette fruit? Où sont ces fruits? Tena nahazo tany lonaka ve nahazo tany tsara ve ilay voa. Est-ce que la semence est tombée sur la bonne terre? Jerenareo tsara ny ele izy. Regardez Izy hoe bien. eo amin'ny andinin'ny fito amby roapolo. Au verset 27. Na mafy zany le lehilahy ka matory sy mahatsiaro isan'alina sy isan'andro izy, zany hoe tsarony ihany fa efa nisy vonafafa ny tany amin'ny tany tsara. Donc qu'il tombe ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît. Donc il y avait déjà une semence dans la bonne terre, il le sait. Fantatry ny kristianina anie ny fahamarinany tenin'Andriamanitra. Les chrétiens connaissent la véracité de la parole de Dieu. Fantatry ny kristianina fa ohatran'ity lehilahy ty hoe na mafy voto eo an-tokotany tamin'ny alina. Les chrétiens savent, comme cet homme-là, ils ont semé dans un jardin, dans un cours. Dia hoy izy hoe ka namatory izy na matsiaro isan'alina sy isan'andro zany hoe tsarony hoe nisy tenin'Andriamanitra ohatrao nisy vonafafa ohatr'izao. Donc qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, donc il sait qu'il y a telle parole qui a été semée. Dia ahoana ozy izy ary ny vo dia mitsimoka ka maniry nefa tsy fantany ny faniriny. Et qu'est-ce qu'il a dit? La semence germe et croît sans qu'il sache comment. Mba manisy lanjany an'ireny teny kely lazain'i Jesosy ireny ve isika? Est-ce que nous considérons ces paroles que Jésus a dit? Fantany fa tao anatin'ny tany tsara ny nalevina ny voa. Il sait que la semence a été plantée dans la bonne terre. Tsy anjarany no mampamokatra ny voa io. Mais c'est pas son rôle de faire croître cette semence. Fa ny ataony azo antoka fotsiny dia tany lonaka tsara no nampaniriny an'ilay voa, nandevenany an'ilay voa. Mais là où il doit avoir l'assurance, c'est que la semence a été plantée dans la bonne terre. Fa ozy izy hoe nefa tsy fantany faniriny, tsy fantany processus mitranga ao. Donc, mais il est dit que la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Zay mazava-dehibe mila tena andraisan'ny kristianina ny tenin'Andriamanitra amin'ny tany tsara ao anatiny ao. D'où l'importance de recevoir la parole de Dieu dans une bonne terre à l'intérieur. Satria raha azonao antoka fa tena naniry tamin'ny tany tsara ny fonao ny tenin'Andriamanitra. Parce que si tu as l'assurance que la parole de Dieu a été semée dans la bonne terre en toi, dia amin'ny fotoana eo anatrehan'ny fanamby andro mahory ianao donc au moment où tu fais face au temps difficile, dia vitanao manavaka. Amen. alors tu seras capable de discerner. Ozy izy Jesosy hoe tsy fantatry ity lehilahy ty hoe efa manomboka maniry anie le voa ao anatiny ao ary zany nirina ho an'ny tsiraray avy raha lasa anabavy. Jésus a dit que cet homme ne savait pas que la semence germe et croît, et c'est ce qu'on désire en chacun de nous, frères et sœurs. Za raha lasa anabavy tena miaina ny zavatra lazain'i Jesosy io mihitsy. Moi, frères et sœurs, je vis réellement ce que Jésus a dit. Mangetaeta ao anatin'ny foko ao J'ai cette soif dans mon cœur. Ary tsy avy amiko Et ça ne vient pas de moi. fa amin'ny fotoana tokony amela heloka dia mamela heloka. Mais au moment où je dois pardonner, alors je pardonne. Tsy fantatro ny fanirian'ny famela-keloka ao anatiko. Je connais ce désir de pardonner en moi. Tsy fantatro. Je ne connais pas ce désir de pardonner en moi. Fa amin'ny fotoana tokony amela heloka Mais au moment où je dois pardonner, satria nanokatra ny foko aho, parce que j'ai ouvert mon cœur, satria nangetaeta aho, parce que j'ai soif, dia vitako zany amin'ny fotoana tokony amela-kelo. alors j'arrive à le faire au moment où je dois pardonner. Ary eo amin'izay vokatra izay Et dans ce fruit, hitanareo ohatrany hoe tsotra le tenin'Andriamanitra
Vous voyez, comme si la parole de Dieu est simple. fa mila tena miaina tahaka izany ny kristianina Mais les chrétiens ont besoin de vivre réellement comme cela. mba tsy ho tahaka ny tsiparifary isika Que nous ne soyons pas comme comme le livret, oui. fa mba tena ho vary any antsika amin'ny fotoanany tompo hanavaka ny vary sy ny tsiparifary Mais que nous soyons comme le blé lorsque le Seigneur va zany anena tonga ny séparer les tompo deux. C'est pour cela que le Seigneur, ozy izy hoe tsy zay rehetra miantso amiko hoe tompoko a no andovan'ny fanjakan'andriamanitra ce n'est pas ce qui m'appelle Seigneur, Seigneur qui va hériter du royaume, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra mais ce qui fait la volonté de mon Père qui izay est dans manao les zany cieux. izay manao zany misy volonté atsika zany Donc cela signifie qu'il y a une volonté en nous, misy sitrapontsika zany il y a notre volonté, izay lay manao ny sitrapon'andriamanitra notre volonté de faire la volonté de Dieu. amen Amen. fa raha vao manao tsirambina an'izany tenin'andriamanitra zany tsika minéglige an'izany Mais isika si nous négligeons cette parole de Dieu, dia tsy hainan'izany fahavelomana sy ny ino moa zany mampahomby ny tenin'andriamanitra izany mihitsy alors nous n'allons pas vivre cette efficacité de la parole de Dieu et mazava ho azy ny vokatra araka ny tenin'ny tompo hoe misy 3 eny misy 4 eny misy avy 100 eny oui, il y a la parole de Dieu, il y en a 30 ou 60 ou 100 pour un. amen Amen. tokony hisy vokatra teneny eo akaikinao tokony misy vokatra Dis à ton voisin, il devrait avoir des fruits. tokony hitatazana ny pesana fa kristianina ianao Au travail, on devrait voir que tu es un chrétien ou une chrétienne. tokony hita eo amin'ny fiainantsika andavanandro fa kristianina isika On devrait voir dans notre vie quotidienne que nous sommes des chrétiens. amen Amen. misy vokatra ny tenin'andriamanitra Que la parole de Dieu porte ses fruits. zao foana nanao cellule tamin'ny lakamisy teo cellule de maison Alors, jeudi, j'étais dans la cellule de maison. dia ozy izy mantsy any izay nanatrika teo hoe raha asian'andriamanitra noto ny alahady sy ny fiainantsika andavanandro Et j'avais dit à ceux qui étaient présents, si Dieu doit noter notre vie quotidienne, ny alahady isika le dimanche, tena bravo daholo le dimanche c'est bravo. fa noto omen'andriamanitra sur 10 Et la note que Dieu donne, c'est une note sur 10. misy mahazo 9,8 sur 10 ny lahady Il y en a qui reçoivent 9,9 sur 10, 8 sur 10. misy mahazo 8 D'autres qui reçoivent 8 sur 10. fa rehefa mandeha ny latsinainy ka hatramin'ny asabotsy Mais dès que il y a le lundi jusqu'à samedi, misy mahazo 3 sur 40 il y en a qui reçoivent 3 sur 40. satria ny notiny andavanandro dia sur 40 Parce que la note dans la semaine, c'est une note sur 40. inona ny tiako tenenina Et amin'izany qu'est-ce que je veux dire dans cela? le fiainany le fiainantsika amin'ny andavanandrom-piainantsika C'est notre vie, dans notre vie quotidienne. ino mikonty amin'andriamanitra C'est ça qui compte aux yeux de Dieu. amen Amen. ny mireto isika tsy tsara ny fanomponan'ny tompo tonga isika Nous chantons ici, le service pour Dieu est bon. Nous servons le Seigneur. fa raha vao mipaka ny latsinainy Mais dès qu'on arrive, dès que le lundi arrive, tonga dia raisitsika daholo indray andeha tsy laza hoe fahotana satria raha ny tena izy ny kristianina tokony tsy lavo anatina hota intsony et nous allons ne pas dire que c'est le péché parce que normalement les chrétiens ne doivent plus pécher, ne tsy mahay pêchent plus, manota tsy mahay ne manota savent pas plus pécher. fa andao raisina hoe vao tonga ny alatsinainy Mais allons dire, dès que le lundi arrive, alaiko amin'izay ny mialatsy va zay foana ny exemple tonga ato an-tsaiko hoe raisitsika indray ny tsy famela-keloka ohatra et bon, c'est l'exemple qui arrive en moi, nous prenons notre non-pardon. tafitsika indray ny ina moa zany ny fanafenantsika ny maha-kristianina atsika satria andeha hiasa isika
nous enveloppons du fait que nous ne soyons pas des chrétiens parce que nous allons travailler. Tianeo mason'ny olona fa mitovy amin'izy ireo isika. Et on veut montrer devant nos collègues que nous sommes comme eux. Eo anatrehan'ny vaditsika Face à notre mari ou notre femme, tsy tandremantsika intsony zavatra aloky ny vavantsika, teneny ny vavantsika, nous ne veillons pas à ce qu'on dit. fa raha lasy anabavy Mais raha frère- manana alahelo amin'ny teny aloky ny vavantsika, ny vaditsika na ny zanakitsika, Mes frères et sœurs, si notre mari ou notre femme ou nos enfants sont tristes à cause des paroles que nous leur disons, mila mentsika landy zany. nous avons besoin de considérer cela. Ary mila mitombo avy 30 amin'izany isika. Et nous devons croître 30, 60 ou 100 pour 1 dedans Ho azy ireo amin'ny Pour- alalan'izany. à travers cela. Amen. Le vora lasy anabavy. C'est le fruit, frères et sœurs, Le- ce fruit. Lay vokatra mila hita eo anivon'ny fiainantsika. Le fruit doit être vu au niveau de notre vie. Amen. Mila hita eo anivon'ny fiainantsika. On devrait voir cela dans nos vies. Ary zany no tena fitadiavan'Andriamanitra amin'izao vaninandro farany zao. Et c'est ce que Dieu recherche en ces derniers jours. Tsy olona mandeha ivelany a, kristianina ivelany a, Dieu ne cherche pas des chrétiens superficiels ou en apparence, fa kristianina izay manao ny sitrapon'Andriamanitra. mais des chrétiens qui font la volonté de Dieu. Niaino ianao, nandre ianao, Tu as entendu, tu as reçu, aiza ny fankatoavana an'izany. mais où est l'obéissance à ce que tu as reçu? Amen. Efesianina toko 4:10. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Amin'jaona toko 4. Dans Jean chapitre 4, Raha roto kely fotsiny tsovakitsika ao anatin'izany a. je vais profiter, nous n'allons pas lire cela, Fa hozy izy Jesosy hoe mais Jésus a dit, ny delisy indrindra ho ahy ny sakafoko izy Jesosy ny hanina ho ahy a, mon délice, ny hanina ho ahy ma ma nourriture, dia ny manao ny sitrapony raiko. c'est d'accomplir la volonté de mon Père. Amen. Amen. Raha lasy anabavy mba ho ao anatsika neza izany fo zany. Que nous ayons aussi le même cœur, frères et sœurs, en Hitanareo nous. zany fon'ny Jesosy zany antsoina hoe tanylonaka. Vous voyez, ce cœur de Jésus, c'est ça la bonne terre. Andray ny tenin'Andriamanitra, tompo nizany zavatra mafindrira tamiko a, dia ity zavatra ity. De recevoir la parole de Dieu. Alors, ce qui est dur pour moi, c'est ceci. Ny hanina ho ahy dia tianao ny sitraponao ahy. Ma nourriture, c'est de faire ta volonté. Amen. Amen. Dia mpianatra moa tsy nahazo azy tamin'izay fotoan'izay fa avy niresaka tamin'ilay vehivavy Samaritana Jesosy tamin'izay fotoan'izay dia ozy izy Jesosy hoe nenam planko hafa mihitsy. Mpianatra mbola lasa nandeha nitady sakafo. Et les disciples n'avaient pas compris parce que Jésus venait de parler à la femme samaritaine. Et il a dit que ma volonté, mon plan, c'est autrement. Dia mpianatra zany eritreritra hoe avy any a mitondra sakafo satria izay ny ambaran'ny Jaona toko 4 hoe ny mpianatra ozy izy lasa nandeha nitady sakafo. Et les disciples ont cherché de la nourriture parce que c'est ce qui est écrit dans Jean. Dia rehefa tonga teo amin'ny Jesosy a fa vita nyresaka Jesosy ilay Samaritana, le vehivavy Samaritana. Et lorsqu'ils sont venus devant Jésus, après que Jésus a parlé à la femme samaritaine, Dia nanontany tena azy izy ireo fa manina izy miresaka amin'ny vehivavy sy ny sisa. et ils se sont posé la question, mais pourquoi il parle à cette femme samaritaine? Dia avy eo rehefa vita nyresaka Jesosy tamin'ilay vehivavy Samaritana, Et lorsque Jésus a fini de parler avec la femme samaritaine, dia ozy izy le mpianatra hoe Jesosy efa tia ny sakafo a. et les disciples ont dit, Jésus, voici la nourriture. Anaovaka itsika e. Allons le lire. Allons Jaona lire toko cela. 4:12. Jean chapitre 4, verset 32. Jaona toko 4:12 zao no lazainy. Fa hoy Jesosy tamin'ny mpianatra zany, izao a dia manakohanina
izay tsy fantatrareo. Mais il leur dit donc aux disciples, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Dia niresaka ny mpianatra ka nanao hoe nisy olona nitondra zavatra hohanina ho anazy ve? Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Fa hoy Jesosy taminy ny haniko a dia ny manao ny sitrapon'izay maniraka ahy sy mahavita ny asany. Mais Jésus leur répondit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Amen. Mba ho zany ane ny faniritsika tsiraray avy raha lasy anabavy. Et que notre désir soit comme cela aussi, frères et sœurs. Mafy ane raha lasy anabavy rehefa ao anatin'ny fiazomana zavatra anankiray isika e. Frères et sœurs, c'est dur lorsque nous attachons à une chose. Rehefa hoe tsy maintsy hisaraka amina zavatra anankiray isika. Lorsque nous avons besoin d'abandonner une chose. Fantatsika fa na io zavatra io na ny tompo mila fiditsika. Nous savons que nous avons besoin de faire le choix. Soit cette chose, soit c'est le Seigneur. Misy zavatra ohatr'izany mitrangy eo anivon'ny fiainantsika andavanandro. Il y a des situations semblables à cela dans nos vies quotidiennes. Fa mila mahay manavaka isika dia manasaraka an'izany. Mais nous avons besoin de discerner et séparer. Dia zay no etaetan'i Jesosy. Et c'est le désir de Jésus. Isika ne mivavaka mba tena anana an'izay fon'ny Jesosy izay. Et je prie pour que nous ayons le même cœur que Jésus. Satria raha lasy anabavy zay ne no ambaran'ny Hébreu teo e. Parce que c'est ce qui est écrit dans Hébreu. Mila mahay manavaka ny kristianina satria mahery velona ny tenin'Andriamanitra. Les chrétiens ont besoin de discerner parce que la parole de Dieu est puissante, efficace. Dia raha mahery velona ny tenin'Andriamanitra dia manasaraka ny aina sy ny fanahy izy. Et si la parole de Dieu est efficace, cela sépare la Manasaraka ny aina sy ny fanahy. La- L'âme et l'esprit. Oui, et cela sépare l'âme et l'esprit. Amen. Amen. Inona ny aina? Ny aina dia ny fihetsepontsika, ny safiditsika. Et c'est quoi l'âme? L'âme, c'est nos émotions et nos choix. Ny fisainantsika hoe ty ny araka ny teny oabolina teo, ty ny any heveriko mety. Et c'est notre pensée, l'âme, c'est notre pensée, comme ce qui est écrit dans Proverbe tout à l'heure, ce qui me paraît une voie qui me paraît droite. Fa anisan'ny vokatry ny tenin'Andriamanitra dia zao hoe Mais l'un des fruits de la parole de Dieu, sy ahafahantsika mizaha ny tenantsika, midiserne ny tenantsika, où nous pouvons nous discerner, hoe tena tanolonaka marina ve ny aniriny tenin'Andriamanitra ao anatsika. que est-ce que la parole de Dieu est réellement semée dans une bonne terre en nous? Dia misy an'izay fahaiza manavaka izay eo anoloantsika. C'est que nous sommes capables de discerner devant nous, Mahay mampisaraka ny aina sy ny fanahy. de savoir séparer l'âme et l'esprit. Inona ny avy amin'ny fanahy? Qu'est-ce qui vient de l'esprit? Inona ny sitrapon'ny tompo? Quelle est la volonté du Seigneur? Dia tsy salasala isika hisafidy an'izany. Alors Amen. nous n'allons pas hésiter de choisir Araka ny cette teniko teo hoe raha volonté du misy zavatra Seigneur. tena mafy amintsika mifikitra azy a, dia vitantsika satria mahery sy velona ny tenin'Andriamanitra. Comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y a une chose où c'est difficile pour nous de relâcher cela, nous serons capables de relâcher cela parce que la parole de Dieu, elle est efficace et vraie. Dia afaka mampisaraka ny aina sy ny fanahy izy. Et alors, il pourra séparer l'âme et l'esprit. Ndaray ny fihetsempoko mifamatotra be amin'ny zavatra anankiray. Parfois, mes émotions sont tellement attachées à une chose. Indraindray ho an'ny sasany tena misy avinavina be mihitsy, tena za ndray tsy miala amin'ity zavatra ity. Parfois, chez certains, il y a tellement un orgueil qui dit « Je ne vais jamais abandonner cela ». Fa rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra mampisaraka an'izany a, Mais lorsque la parole de Dieu arrive, qui sépare cela, dia vitantsika mampisaraka ny aina sy ny fanahy. alors nous arrivons à séparer l'âme et l'esprit. Amen. Amen. Efesiana toko fahenina andininy fafolo. Et Éphésiens chapitre 6, verset 10, nous allons revenir là-dessus. Farany mahereza ao amin'ny tompo a sy amin'ny herin'ny faherezany. Tafio avokoa ny fiadin'Andriamanitra rehetra mba ahazonareo hifahatra na hiorina amin'ny fanangolen'ny devoly. Satria misy ny fanangolen'ny devoly, misy ny fandrebireben'ny fahavalo, misy ny saina hafa izay tian'ny fahavalo entiny. Ka noho izany a, tafio ny fiadin'Andriamanitra rehetra andinin'ny fafolo a, ahafahanareo a hifahatra amin'izany
rehetra zany. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, parce qu'il y a les ruses du diable. Fa isika tsina tsy mitolona amin'ny nofo amandra aza diso hevitrinareo kristianina fa ny kristianina tsy nofo amandra akory ny tolomany. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et ne soyez pas trompés parce que les chrétiens ne luttent pas contre la chair et le sang. Fa mifanapahana amin'ny fanjakana amin'ny mpanjakan'izao famaizinan'izao a dia mifanaratsy eny amin'ny rivotra. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Andiny fahatelo ambin'ny folo a ary noho izany a dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazonareo hanohitra amin'ny andro mahaory ary rehefa vitanareo avokoa dia afatra ianareo. Et au verset 13, il est écrit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dia ny tapany voalohany andin'ny faefatra ambin'ny folo fotsiny vakiantsika mifaharary raha ao anatin'izany fanambaran'izany nareo raha fantatrareo fa misy ny asany maizina. Donc dans la première partie du chapitre 14, tenez donc ferme. Si vous savez qu'il y a les œuvres des ténèbres, dia mifaharary ianareo ka sikino fahamarinana no valahanareo. tenez donc ferme, ayez vos reins la vérité pour ceinture. Sikino eo amin'ny valahanareo ny fahamarinana. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Amen. Be dia be ny kristianina raha lasa anabavy a Il y a plusieurs chrétiens, frères et sœurs, no tsy misikina fahamarinana eo am-balahany. qui n'ont pas leur rein la vérité pour ceinture. Dia mieritreritra izy fa ho vitany ny hanohatra ny asa rehetra, Et ils pensent que ny asan'ny fahavalo rehetra. ils seront capables de faire face aux œuvres mauvaises de l'ennemi. Efa fantany fa misy fahavalo be any Ilaka. Ils savent qu'il y a des ennemis à Ilaka. Tsy hoe ratsy akory any Ce Ilaka n'est pas ka. que c'est mauvais à Ilaka. Fa fantatrao fa vao makany Ilaka ianao dia lavo. Mais tu sais que si tu vas à Ilaka, tu vas chuter. Fa miadiny ny aina sy ny fanahy. Mais donc il y a une lutte entre l'âme et l'esprit. Il y a un combat. Dia raha vao tsy misikina fahamarinana eo am-balantsika isika Et si nous n'avons pas à nos reins la vérité pour ceinture, dia mazava ho azy fa mamorona ny drafintsika manokana isika. alors nous allons vivre selon notre volonté, suivre notre propre Mandeha amin'ny volonté. fomba mpivavahantsika miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra eo am-bavantsika fotsiny. Nous marchons dans la religion avec la parole de Dieu qui reste uniquement sur nos Ohatra bouches. hoe tenin'Andriamanitra mivoana ao anatin'ny votoatony ohatra. Par exemple, une parole de Dieu qui sort du contexte. Hoe ny zavatra rehetra na inona anjoany a dia ny zavatra rehetra miara-miasa soa an'izay Que tian'Andriamanitra. peu importe ce qui va se passer, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nefa fantatrao fa fahalavona ny misy. Et pourtant, tu sais que tu vas chuter. Ary tsy mila makany Ilaka akory ary isika e. Nous n'avons même pas besoin d'aller à Ilaka. Fa raha pitsy ihany. Mais demain même, Misy safidy tsy maintsy safiditsika. il y a un choix que nous avons besoin de faire. Aoka ny tenin'Andriamanitra ahita tany lonaka ao anatsika. Que la parole de Dieu puisse trouver une bonne terre en nous, Amen. Ahafahantsika mandray fanapahan-kevitra marina. afin que nous puissions prendre une réelle décision. Satria ny tenin'Andriamanitra dia manovatra amin'ny fotom-pisainantsika mihitsy raha lasa anabavy. Parce que la parole de Dieu change même notre mentalité. Jereny eo amin'ny Petera voalohany toko voalohany andiny faharoa amby roapolo hoe Allons lire dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 12. manova ny fisainan'ny fo ny tenin'Andriamanitra. La parole de Dieu change les pensées du cœur. Ankoatran'izany ny tenin'ny Romanina toko faharoa amby folo efa haitsika tsy enjery hoe aza manahaka an'izao toy izao amin'ny ovany fanavaozana ny saina hamantaranareo izay sitrapon'Andriamanitra. Comme il est écrit dans Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans l'intelligence. Amen. Amen. Manova ny fisainantsika, manova ny décision antsika. D'être renouvelés dans notre pensée, nos décisions. Petera voalohany toko voalohany andiny faharoa amby roapolo. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 22.
satria efa nidiovinareo ny fanahinareo tamin'ny fanarahana ny fahamarinana. Amen. Ayons purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour en avoir un amour fraternel sincère. Averiko ilay teny, satria efa nidiovinareo ny fanahinareo tamin'ny fanarahana ny fahamarinana ho amin'ny fitiavan-drahalahy. Ayons purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Miresaka fitiavan-drahalahy izy a, fa raha mpangony teny io a, dia rehefa nisy fankatoavana ny fahamarinana, Il parle ici de l'amour fraternel, mais lorsque nous décortiquons cette parole, lorsqu'il y a une obéissance à la vérité, dia misy vokatra ao ny dikan'izay. cela signifie qu'il y a un fruit dedans. Satria raha vao tsisy fankatoavana ny fahamarinana, raha vao tsisy fanarahana ny fahamarinana, Parce que sans l'obéissance à la vérité, dia tsisy fitiavan-drahalahy tao. alors il n'y a pas un amour fraternel, sincère. Raha vao tsisy fanarahana ny fahamarinana, Et s'il n'y a pas l'obéissance à la vérité, dia tsy mahavita isika miatrika an'izay mety fanoheran'ny fahavalo, alors nous n'arrivons pas à faire face aux œuvres de l'ennemi. dia mifankatiava fatratra amin'ny fo fa efa teraka indray ianareo. Jereo tsara ny fampatsiva amin'ny Petera, efa teraka indray ianareo, tsy tamin'ny vo mety loha fa tamin'ny tsy mety loha, dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Amen. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Amen. Rahalahy sy anabavy, Frères et sœurs, ndao anitsana ny fiaditsika rehetra isika. allons abandonner toute notre résistance, toutes nos armes. toutes nos armes. Merci. Misy olona tena efa vonona amin'ny angady sy ny arony izy rapitso. Frères, il y a des gens qui sont déjà prêts avec toutes leurs armes, miaraka amin'ny fahamarinana izy ireo manokana. avec leur propre vérité et justice. Fa Propre justice. aoka hiteny ao am-potsika ny Tompo, Mais que le Seigneur puisse parler à nos cœurs dia ho avotsitsika izay tokony avotsitra rehetra. et que nous relâchons tout ce qu'il faut relâcher. Amen. Satria efa nanadio ny fanahinareo nareo. Amen. Parce que vous avez purifié vos âmes Tamin'ny fanarahana ny fahamarinana. en obéissant à la vérité. Alléluia. Alléluia. Tamin'ny fanarahana ny fahamarinana. En obéissant à la vérité. Manova ny fankatoavantsika ny fahamarinana dia manova ny décision antsika rehetra. Notre obéissance à la vérité peut changer nos décisions, Amen. toutes nos décisions. Tsy maninona raha lasy anabavy na efa ao anatiny azy sika ankehitriny, ao anatin'ny tetikasa atsika. Frères et sœurs, ce n'est pas grave si nous sommes dans notre projet. Fa aleo aza Il faut mieux prendre un nouveau départ. Mais dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dans la volonté de Dieu. Tsy maninona na fatiantoko azy isika, na perdon azy isika eo anatrehan'ny andao atao hoe eo anatrehan'ny zavatra anankiray izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Même si nous sommes perdants face à une chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, Dia maninona afahantsika mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra. afin que nous puissions marcher selon la volonté de Dieu. Satria izay ny tenen'ny Petera hoe efa nidiovinareo ny fanahinareo izy, efa nanadio ny fanahinareo nareo. Parce que c'est ce que Pierre est en train de dire, et ayons purifié vos âmes. Jereo tsirairay reny teny reny fa ny kristianina zany a dia tokony manadio ny fanahiny. Regardez à toutes ces paroles. Donc les chrétiens ont besoin de purifier leur âme Tamin'ny fanarahana ny fahamarinana. en obéissant à la vérité. Amen. Amen. Dia izay ny fon'ny Tompo a mavesatra tao anatin'ny foko a C'est le cœur du Seigneur et qui a été dans mon cœur, napetraka ny Tompo a que le Seigneur a déposé dans mon cœur. mba hiainan'ny kristianina sy ny fiangonana amin'izao vaninandro farany zao. Afin que l'Église et les chrétiens puissent vivre. Misy zavatra hafa ny raisiko tato a Il y a autre chose que j'ai noté. fa miteny amiko ny Tompo hoe hatreo aloha zany. Mais le Seigneur me dit, nous allons nous arrêter là. Amen. Amen. Andaotsika hitsangana andreo. Allons nous lever. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Andaotsika hikika amin'ny Tompo androany e.
Ndao tena hanana fo mangetaheta isika amin'ity androany ity. Mba tsy ho insensible ohatrany teo aloha fa tena nokatra ny fotsika. Jesosy ihany koa dia nofo mitovy amintsika. Rehefa nilaza izy hoe nianona ho aho izy dia nianao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Mitovy amin'ny position misy antsika asenao zao ny position an Jesosy rehefa niresaka an'izany izy. Satria mipetraka eo amina piste vaovao tsika ankehitriny, eo amina départ vaovao. Fa niza te hanaraka ny fahamarinana, dia izy ireo no handray ny fanadiovana ny fanahiny. Satria izay makatò, izay manaraka ny fahamarinana no mandray fahadiovany fanahiny. Izay no lazain'ny Petera teo. Amin'ny fankatoavantsika ny fahamarinana dia manadio ny fanahintsika isika. Alléluia. Alléluia. Tu es fidèle, tu ne changes pas, Seigneur Jésus. Fidèle, tu ne changes pas. Oskia iki kam tumpo loin. Je crie vers toi.
ila fandinihan-tena isika raha lasy anabavy. Jereo hoe taiza ho aiza ianao ny lafo, ianao mafantatsy, tsy misy mafantatra ny ao amin'ny fanahin'ny olona ho sisy afa-tsy ny tenany ihany. Ianao mafantatra hoe taiza ho aiza ny nalavo anao, ka natonga anao ankehitriny ao anatin'ny tsy fankatoavana. Fantatrao zany raha lasy anabavy hoe taiza ho aiza ny anganao, taiza ho aiza ny tsy nankatoavanao. Andao hivavaka isika amin'ity androany ity, andao arak'izany zany hoe tsy manana vatolampy ametrahako ny tombotra amatsenao atompo. Fa androany eto ny tompo, eto ny fandriam-pahalemana androany. Afaka miresaka ny kahalalana isika, afaka miresaka ny kahalalana tanteraka isika. Andao hivavaka androany. Oh Jesosy io, mareny vonisanaray avy ianao Jesosy io. Hitanao Jesosy fa te hamonjy ny olonao ianao, te manangana ny fiainan'izy ireo, misintona azy ireo hiala ao anatin'ny fotaka ianao, te hamoaka azy ireo ao anatin'ny fiosonana manompo Andriamanitra. Te hanaisitra azy ireo ianao hiala ao anatin'ny tsikafonao Andriamanitra. Oh, mivavaka ho an'ny tsiraray avy, mivavaka ho an'ny tsiraray avy. Misy tafaletika ao anatin'ny famelan-keloka, misy tafaletika ao anatin'ny filan'ny tanora fanahy, misy tafaletika ny anatina maromaro tiraisana, misy tafaletika ny anaty asa ratsy, misy tafaletika ao anatin'ny fifandraisana tsy araka ny sitraponao. Tompo fahasoavanao, okenao hanaisitra azy ireo, okenao hanala azy ireo ao anatin'izany. Alleluia. Matoky ianao Jesosy, matoky ianao Jesosy, matoky ianao Tompo, matoky ianao Jesosy. Si je tombe, tu me relèves, tu me dans la toi qui vas nous relever, Seigneur. Je sais que tu es fidèle, Jésus, tu es fidèle à ta parole, Seigneur. Matuki amtenao enao, Jesus. Fanade misy ao anatin'ny lalina tanteraka zangeky. Et hainao manangana azy ireo. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Mon seul espoir, Seigneur. Favaka ho an'ny tsiraray avy, Jesosy. Misy amintsika ankehitriny na dia narehan'izany teny zany aza dia reko anatin'ny foko androany, fa na dia narehan'izany teny zany aza isika dia mafy amintsika ny mbola ndray fanapahan-kevitra, satria tafaletika lalina loatra isika tao anatin'ny fanapahan-kevitsika. Dia miraviravin-tanana isika, matsapa malemy isika. Ary manao kajikajy amin'ny saintsika hoe dia ahoana zany no ataoko Tompo. Fa ho Jesosy androany,
niasa tamin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra tamin'ity androany ity. Dia tsarovy ilay lehilahy anankiray izay namafozy izy. Vonona fafany fa tsy nafantatra an'izay nifaniriny izy. Satria Andriamanitra, ny fahasoavan'Andriamanitra no mampaniry an'ilay vo atamin'izy mbola vao maty ao ambanin'ny tany ka manomboka misy tahony hozy izy ny tenin'Andriamanitra ary azo jinjaina rehefa avy eo. Andao iantoraka amin'Andriamanitra fotsiny androany. Mety tena fiverenana mihitsy ny ataontsika androany ho an'ny sasany izay voakasika izany. Mety tena tsy maintsy hiverina ianao fa nefa izay ny tenin'Andriamanitra androany. Dia fiadanana izay tsy tsapanao mandraka ankehitriny hiverina aminao izany. Fa vela sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka afaka mampisaraka ny aina sy ny fanahy izy. Alléluia. Merci Jésus. Sotra tompony amin'ny asa izay ataonao any am-pony tsiraray amin'ny fiainana. Mba tsy kristianina tsy hamohany sao vaninandro farany zao. Fa tena hamoha famarinanao any an-tsiraray. Io manany amin'ny fandraisana androany. Mbola manana fahafana isika mikambana amin'i Jesosy indray amin'ity androany ity. Ary matsiaro isika fa tsy nanana an'izany fanambarana rehetrarehetra izany isika. Satria vahiny sy mpivahiny isika tao anatin'ny fahotantsika hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Fahiny. Fa ankehitriny dia afaka manana firaisana amin'i Jesosy isika. Mandra-piaviny. Dikan'izany afaka miompona aminy isika ao anatin'ny fahafatesany, ao anatin'ny fijaliany, ao anatin'ny fitsanganany ihany koa indrindrandrindra. Ao anatin'ny fiainam-baovao dia manana fiombonana. Satria rehefa maka ohatra an'izany ny apôstôly Paoly dia hozy izy hoe anahaka ny fahafatesany ianareo fa anahaka ny fitsanganany ihany koa. Dia ny fiainam-baovao izy Paoly apôstôly. Miaina fiainam-baovao ny kristiana anatin'ny fahafana. Alleluia. Izany rehetrarehetra nefa raha lasianabavy tsy tanteraka raha tsy nandatsaka ny rano tamin'ny azo fijaliana Jesosy. Ary rehefa mandray ny fanasany tompo tahaka an'izao isika, hozy izy ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe izao kapoaka ny fisaorana izao izy izay nomena anareo. Fisaorana, kapoaka ny fisaorana. Makasitraka ny tompo isika satria izy nandatsaka ny rano tamin'ny azo fijaliana ka nazahoantsika fanavotana. Izany lazainy eo amin'ny Kolosiana 1:7-10. Sady izy hozy izy ny ampihavanana ny zavatra rehetra ka dia ny rano teo amin'ny azo fijaliana no nanaova ny fampihavanana. Amen. Tsy afaka niavantsika
raha tsy ilay rano Kristy, ary izy tsy niteny hoe rano Kristy fa ilay rano Kristy izay nitete teo amin'ny hazo fijaliana no nahazoantsika fampihavanana. Ahoana tsisy tontsika an'izao kapoaka izao amin'ny fisaorana raha lasy anabavy. Andray any kapoaka amin'ny fisaorana isika satria nahazo fihavanana tamin'Andriamanitra isika. Alleluia. Tsy misy toe. Otsika samy andray androany afaka mandoto isika. Zay tena mamitro ny hazo fijalianao, ny hazo fijalianao no fiarofako. Maniry mafy ao, maniry mafy ao, Jesu tupo iano jewa Maria Sufisariana Kafare. Fa rehefa matsiaro ny tompo isika ao anatin'ny finanana ny mofo dia mahatonga saina ilay tenin'ny tompo hoe ataovy fahatsiarovana azy zany izy. Zany hoe tahaka ny natoritoron'ny nofika ihany koa naoka ianareo andeha amin'ny fandavan-tena mandra-piavoko. No andehananareo amin'ny fandavan-tena mandra-piavoko. Ary rehefa mihinana amin'ny mofo isika dia mahatsiaro an'izany. Amin'ny fanorotorotsika an'izao mofo izao dia mahatsiaro ihany koa tsika amin'ny tenantsika ao amin'ny fanahy. Fa tsy handeha amin'ny saiko aho, tsy handeha amin'ny fanapahan-kevitro aho, fa handeha amin'ny lalan'ny fanorotorona koa. Ary rehefa mihinana an'izao mofo izao isika, araka ny ambaran'ny Paoly apôstôly dia fiombonana amin'ny Kristy zany. Fiombonana amin'ny Kristy amin'ny fijaliany sy amin'ny fahafatesany. Ny fihinanantsika an'ity mofo ity dia fiombonana amin'ny Kristy ao anatin'ny fanorotoronany momba ny tenantsika ihany koa. Tsika samy andray ny mofo ankehitriny. Ny Efesiana toko voalohany andininy fafito hoe izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany. Tsy nahazo fanavotana zany tsika raha tsy nohon'ny rano Kristy. Dia inona ilay fanavotana hozy izy ny Efesiana toko voalohany? Dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny haren'ny fahasoavana. Ny haren'ny fahasoavan'Andriamanitra dia voavela ny helontsika. Dia noho ny rano izay nilatsaka teo amin'ny hazo fijaliana dia nahazo fanavotana isika. Saotra Jesosy, saotra ny amin'ny rano izay nilatsaka ho anay. Iza moa izay no anana an'izao fanatonana izao, fa noho ny rano izay latsaka teo dia afaka miresaka aminao izay, manantona anao izay. Tsy kisotro an'izany rano Kristy izany amin'ny fisaorana ankehitriny. Alleluia. Saotra Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerana vetivety fotsiny isika.